Ireo vahoaka malagasy avy amin'ny zorotany efatra sy ny lavitany valo manerana ny nosy, indrindra fa ireo miasa ao anatin'ny tontolo iainana sy ny fampandroana maharitra dia manatanteraka fanangonana voankazo vaobe manerana ny nosy. Izany dia mba hoentina mamerina ny Madagasikara ho nosy maiso indray. Nanana dia nanomboka omaly ny fanaovana ny récolte na graine dia izay nitanterahana tany amin'ny fokontany Ambalavolo. Efa falegna hitanao. Moa zany aty mahabo kinina no nalainay aty anatratra an'izay objectif ny ministère zay hoe 3 tonnes isaky ny région. Androandray zany zay dia mandeha ty anatin'ny réserve spéciale Manombo izay ila voankazo ala, ary amin'izao fotoana izao moa zany ohatrany hoe ataontsika ohatra ny voapaka reto moa zany io apaka no efa misy voany, dia ireo zany no tadiavinay ato anatin'ity ala ty androany eo angoninay ny voan'izy ireo. Marino moa zany fa ny fanangonana voankazo zany dia santatra mbavaranony fotsiny fa zava-pony zany raha ohatra mahazo voankazo marobe zay nefa tsy ho voavoly rehefa avy eo, fa aorian'izao zany zay dia hiezaka hanamboatra pépinière isaky ny district farafaratsiny na isaky ny commune. Zany zavatra rehetra zany nefa tsy ho vitanay avy amin'ny sampanan'ny tontolo iainana ao Farafangana irery ihany, fa tsy maintsy mila fiaraha-miasa amin'ny vahoaka eny fotony. Zava-dehibe loatra ny fiarovana ny tontolo iainana satria manina voalohany indrindra efa fantatsika zany hoe rehefa misy ny hazo dia izy io no misintona ny rosakorana mazava ho azy, eo ihany koa ireo hazo ireo no miaro ny nofin'ny tany izay seokondrika. Ankoatr'izay dia ao anatin'ireo ala voajanahary ireo no mipetraka ireo biby maro isan-karazany, ohatra amin'izany ny varika na ny lémurien izay anisany mampiavaka ny Madagasikara tokoa. Raha voino fa hoe simba ireo ala voajanahary ireo dia maty mazava ho azy ireo biby izay mipetraka ao anatiny. Izay mahatonga fanjakana malagasy indrindra fa ny ao amin'ny ministère tontolo iainana hiaro ireo ala izay sisa tavela eto Madagasikara, ary izay indrindra mahatonga ny ministère amin'izao fotoana izao hoe tokony hanao fambolekazo sy fambolekazo ala irery ihany fa na ny hazo fihinam-boa, ny hazo anaovana ano sy kitay. Raha ohatra ka tsisy azo andrahoana anaovana charbon dia tsy maintsy handeha ho any anaty ala ireo olona, izay mahatonga hoe mampirisika ny tsirairay hanao fambolekazo izay azo rehetrarehetra misy dia tokony ho volena mba hahafahana miaro an'ireo ala voajanahary misy eto amintsika.